Ya, rehefa avy nisentiko kely sika tamin'izay hira izay a dia efa atao anatin'ny fandarina indray a ny tenanay a miaraka amin'ny mpaminany sy rahalahy Azaria ary indrindra koa miaraka aminareo piano amin'izao alina izao. Ny tsara marina ihany koa nefa ny ray aman-dreny mpaminany a isika manentana an'ilay olona hiala amin'ilay Facebook nefa ny akamaroany mahatonga ny mpino manao ilay izy a dia n'olona pasteur ny zareo mihitsy. Ilay mpitarika azy mihitsy no mitondra azy ao anatin'ilay fanaovana ilay Facebook. Inona no azonao lazaina mahakasika an'izay hoe mpitondra fivavahana manao Facebook zay? Zay manko zany le hoe raha ohatra zao ianao ka manao lobaka ka mifamadika ny eo ambony dia mifamadika daholo. Rehefa mivaralila zany le bokotra akanjo a dia mivaralila dia tahaka an'izany zany fiangonana anankiray. Rehefa le pasteur zany manao Facebook dia tafalasaka ao anatin'ny fanaovana Facebook daholo ny pino. Io ane zany rehefa ny mpanompon'Andriamanitra zany ny pasteur no lasaka ao anaty fahotana dia miampita amin'ny pino le izy na sy tokony anao aza ny pino a dia amin'ny alalan'ny herin'ilay toroteniny ilay pasteur zany dia miampita amin'ny olona zany a ilay ositra dia zay lasa manao Facebook daholo zany le olona ohatrany hoe sy mahita fialamboly izy dia tafalasaka ao anatin'izay fanaovana Facebook zay. Ka za zany dia sotra ny teniko izy tsy dia efa navotana fanahy sady sy mitsisy. Rehefa hitanareo ny pasteur reo manao Facebook dia miala any miazakazanareo mandeha atsy amonjena ny fananareo. Mivantana be zany miteny satria hitanao sahirana be zany amin'ny famonjena kristianina maro amin'iraka nampanaovan'Andriamanitra anazy satria hivavaka any izy nefa hieno an'ilay toroten'ilay pasteur dia sy maintsy miampita amin'ny any, tsy ho afaka mihitsy izy. Tsy ho afaka mihitsy zany izy zany dia tahaka an'ilay fiangonana ihany koa manao hiran'ilay olona hoe mpihira evangelika anankiray fa sy manam-pamasinana. Amin'ny fotoana anaovan'ny fiangonana iny iriny a dia miampita ao amin'ilay fiangonana ihany koa ilay fanahy izay namatotra n'ilay fanan'ilay mpihira. Mety jejojejo ilay olona na mifoka sigara dia miasa ao anatiny miôdiôdy ao anatin'ilay fiangonana ilay fanahy nifohana sigara sy fijejojejo. Dia na dia te hibebaka zany ilay olona dia tsy afaka hoe tompo za hiala amin'ny fahazaran-drazy fa tsy afaka mihitsy zany izy ao anatin'izay. Ka izay zavatra izay zany John tonga dia teneniko izy ty famonjena fanahy ho any an-danitra. Fanahinao vonjena rehefa hitanao ny pasteranareo zany fa sy zavatra fantany mahakasika an'izay fa nanao Facebook izy a hanaro izy dia ianao zany miala any a dia mandehana amin'ny fiangonana zay tokony mahametimety ny ara-panahinao. Indrindra fa hoe isika ao anatin'izao fiazakazahana makany an-danitra zao dia tsy koa zany ianao raha ohatra ka hoe ianao maheno a mananatra ny namanao ihany koa hoe miala ianao dia ianao namanao mananatra ny namanao ianao a mba ahafahansika malagasy fa mitantana ho any an-danitra. Io zany John sy fijerevana fiangonana sony zao na inona mivavaka sabaty ianao mivavaka lahady ianao rehefa sapanao fa sy mahavoavonjy ianao fa tafiditra ao anatin'ny planina ny satana ny zavatra ataonao a dia miala ianao amin'izany fiangonana zany a ninona zany andraikitra misy anao dia mahisy zany ny teniko hoe sy mahavoavonjy fanahinao zany fa very amin'izany ianao dia lasa diso fanantenana anao any amparany. Zao raha hiteny zao ny mpino any amin'ny pasteurany hoe inona pasteur zany tokony atao fa izahay efa nanany devoly boky fitadidiana makasika ny Facebook dia inona ny avalin'ny pasteurany zareo fa ny pasteurany koa raha mba mananany efa voasoratra ny devoly ihany koa ny boky fitadidiana efa manana karapanontra tanika izy efa voasoratra ny amin'ny satana ihany koa ny momba azy dia izy ary zany anavitra ny reny eo zany ne zany John na mahatonga na mijoro hoe na dia hoe vehivavy aza dia na dia hoe vehivavy aza toerana misy anahy masapa za fa misy ihany zany andraikitra tokony ataoko amin'ny malagasy anahy ny amin'ny malagasy mpiray tanindrazana amiko zany mahatonga anao hoe tsy misalasala mitoro fahamarinana. Ka rehefa sapan'isika malagasy hoe fivavahana ataonao zany ka misy an'izay aleo tonga dia miala mitady fahamarinana ndao andeha an-danitra fa mitantana sikisika sy maintsy tonga any. Amen zany. Amen. Eny ary efa marobe ny afatra voray ialantsika amin'ilay misy tsy voavaky ny sasany dia avy hatrany dia vakitsika ary somary ataontsika malakilaky kely ihany satria mampalahelo ny olona sasany indraindray tsy voavaky ilay anazy. Afatra voaloha Jesosy Kristy anie nisy hoanareo telo mianada misaotra n'Andriamanitra raha fa nomeny fahasalamana tsara mama mpaminany. Vitanao io Jesosy Kristy anie anome hery sy tanjaka ho anao mandrakariva. Saotra besaka.
Alleloia, faly izahay fa salama tsara ny mpaminany Jehova. Sotra besaka e. Mamo mba mangataka izahay mba isiany fiangonana aty amin'ny distrika Andramasina, mahereza amin'ny asan'ny tompo angatahanay sy ny vady aman-janakay izany. Tongavonareo zany a de mifampiresaka sika. Sarotra be manko ny hoe andeha any Andramasina nefa tsy hitinareo izay sara ngambany hoe sy fafana ny message-ny de io numéro ihany ansona ananjy avy eo satria tsara zany nareo mba mianso mivantana de mba tonga mifanatrika mihitsy satria raha andeha ho any Andramasina zay de tsy hitanao hoe ay zay vantana. Ia de tsara zany mifankahita ihany de miresaka. Miangavy zany an'le olona andefa an'le afatra makasika an'le Andramasina teo mba miantso mihitsy ianao zany aloha farafaratsiny na de tsy tonga aty ary mba miantso aloha de mifampiresaka tsara amin'ny telefona de mifanao fotoana manokana mihitsy avy eo nidinika makasika ny fomba nokafana fiangonana any amin'ny misy anareo any. Jehovandriamanitra ny nisoanareo rehetra ao amin'ny radio RFL ono azafady tompoko izay de mandalo eo akaikin'ny fiangonan'ny Losifera foana rehefa mandeha. Tsy azo atao ve zany tompoko? Tsy miditra ao zahay fa mandalo eo fotsiny satria eo ny lalana. Marie avy aty Ambohitraraba ihany. Raha ohatra izy ka anaty tamboho de anao tsy ivelan'ny tamboho de tsy maninona. Fa raha ao ianao mandalo mafimafy ihany fa rehefa tonga atsy ianao de misy vavaka manokana tsy maintsy mangataka ny rano Jesosy tompo zany de mangataka ilay fitaovam-piadiana. Eo ratren'Andriamanitra ny fiarovan-tena, eo ratren'Andriamanitra zany satria misy an'izany ao anatin'ny Baiboly hoe rehefa ivoaka ianao zany de manana an'izay hoe fiarovan-tratra, fiarovan-doha. Iny zany nentina mbavaka mba ho fiarovananao rehefa mandalo an'izay toeran'izay. Salama mama Mpaminany, za mama efa nanao Facebook de tsy voavontsony ve? Za mantsy voaingana no nanao Facebook de tsy voavontsony ve? Misaotra tompoko. Mitady vahaolana sika ka. Tsy maintsy voavonjy ianao rehefa miaraka sika de tsy maintsy voavonjy ianao fa hitadiavana vahaolana fa efa nametraka teo anatren'Andriamanitra za hoe mangataka satria ilay anjely nanome hevitra hoe mijira anatin'ny vavaka sy fadikanina ozy izy tena mibebaka an-dranomasy eo anatren'Andriamanitra de nangataka tamin'Andriamanitra hoe oviana hifadianina fa mbola sy nanome izy fotoana izy. Fa rehefa tonga zany fotoana zany de lazaiko eto ihany. Jehova ne anafieranao mama Mpaminany sy jaona lehilahy mahery. Tory foana ny fahamarinana fa izahay mitondra mbavaka anao mandrakariva mba ho vita ny iraka ampanovina anao. Florence avy ety Analamahitsy ihany. Misaotra besaka. Finaritra azafady tompoko, za efa nanao Facebook taloha fa vao nivavaka za de niala manao FB. Tsy indraindray ihany de zao efa ela be no tsy nanaovako an'io intsony. Ny compte any amin'ny FB nefa diso fa tsy marina daholy de mety mbola ampangainy devoly ve za tompoko de inona no ataoko? Tsy maintsy ampangainy ianao satria tsy maintsy misy numéro téléphone anao niany na téléphone sy miasa aza de hitanao sika rehefa mividy puce mampiasa karapanondro de raisin'jareo any daholo mombamomba ansika de kay zany izy fiaraha-miasa amin'le Facebook zany fa isika sy nalatra amin'izay. Sika zany rehefa mividy puce reny de mampiasa karapanondro de any ihany zany no alainy satana zany ny mombamomba ansika rehefa azo le numéro téléphone mibebaka zany de tonga avy mivavaka. Asaina zany ny olona amin'ny sabata ho avy zao mba ho tonga. Mama Mpaminany eo faly aho satria sitrana ianao. Inona mama no tena tianao fa hovidiko anao? Tena tiako. Tena tiako voankazo zany tena fihinako fa rehefa tonga atsy zany de atsy zany no miaraka amin'ny ankizy ato mandeha mividy voankazo. Na zay tianao any de vidio. Jesosy Kristy any nisoanareo telo mianadahy, misaotra an'Andriamanitra ray fa nomeny fahasalamana tsara mama Mpaminany. Vitanao io Jesosy Kristy any anome hery sy tanjakanao mandrakariva ema avy ety vato ihany. Misaotra besaka de makasika an'le zavatra tiako teo iny de za ihany koa zany jaona tsy mampiasa satria le izy amin'ny asan'Andriamanitra. Aleo aloha le olona hiteny ianao zay hiteny zany de miterena anao hoe inona antsianao omena anary aloha hoe fitaovana sa inona fa mietrera za zany tsy mampiasa stylo tanao le stylo maro loko le en couleur de mampiasa cahier za entiko amin'ny fampianarana de aleo cahier sy stylo zany fa tsara
zay zany omeny ana am'izay mba etiko ampiasaina eto foana de matsiaro an'ilay olona foana isaky ny manomana isaky ny vavaka ohatr'izany zany mihitsy tena marina daholo zany fampianaranao zany mama fa mankasitraka anao mampianatra anay ny famarinana mama mba tsofirano fa mbola misy sakana maro de tsofirano andresa lahatra fianakaviana rehetra mba hieno fandarana ao amin'ny radiotsika izy ireo ema ihany sofiko rano ianao mba ho isy fampiasan'Andriamanitra isy rivotra ny foazam-panahy mihitsy isokany amin'zareo any andresy lahatra olona be de be de amin'ny alalanao zany no itoman'Andriamanitra ny olona tsy av'Andriamanitra niso anao mama Mpaminany misaotra Jesosy fa nisokatra ny feonao mama mampianatra misaotra anao mampianatra ny mpanao Facebook mankasitraka mama be fitiavana misaotra pesaka finaritra za tamin'ny vidy puce de nitondra karatra raha rina ve ilay puce io satria io numéro any amin'ny FB mbola mety voapanga ihany ve za mama Mpaminany masina ianao mba entombavaka za fa tsy ianao Facebook intsony mandrakizay dory amen felanaina ihany ambotrara haba ianao zany na ohatra ka arinao ny pucenao de mbola hividy puce ihany fa manomboka androany aloha zany hoe ho fantatra zany ho anatrihan'Andriamanitra hoe inona ny vahaolana fa ajanony fotsiny aloha le izy ajanony fa faho daholo ny mombamombanao rehetra any amin'ny Facebook fa faho daholo zany de ianao ihany koa zany afaka manaparitaka any amin'ny Facebook hoe zao ny vokadratsy zao ny vokadrasy ny fanaovana Facebook de zany mahatonga na miala rehefa manaparitaka an'iny ianao de mety misy olona ihany koa any resy lahatra de ny famonjena an'izay olo zay ny koa mety mahafaka anao eo anatren'Andriamanitra de azavainao zany mba ho hitan'ny satana de ho raketin'ny satana ny soratra hoe zao antony nampiala anao hoe noho ny fahalalanao fa fanjakan'ny satana ka izany ny Facebook zay manao Facebook de efa manakara-panondro satanika izy ary manana boky fitadidiana any amin'ny satana zay entiny ampanganana azy eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra de aparitaka anao zay mba ho fantan'ny satana de iny zany proof miala anao de rehefa miala anao tonga de miala zany de hosoratan'ny satana iny ka rehefa tonga amin'izay ny tsaran'Andriamanitra anao ka avy satana hoe zanaka io ka tokony anen'ny elo de manana proof anao ny antony alako de ny fahafantarako hoe any satana le izy de zay zany no afaka anaprofona ihany koa fa mbola angataka amin'Andriamanitra zany zay idirana fajikana amin'izay de mino fahavavonjy ny malagasy misaotra betsaka mama Mpaminany fa manana mpaminany mahafinaritra izahay maheriza foana mama fanantenana ihany misaotra betsaka tsy Andriamanitra anie nisoanao mama tena tsara mihitsy mama ny nampahafantaranao ny olona mahakasika ny Facebook satria na de efa mpiandraikitra amin'ny fiangonana aza de mbola manao an'izany mino afa tsisy anao intsony ny mpino rehetra maheno an'izany tena misaotra anao mama fa tiany malagasy tokoa ianao tsy latsa-danja amin'izany ny zanakao maheriza foana fa tsy hitsahatra ny tondram-bavaka anao izahay sambatra izay mama manana anao de tahiny Jesosy ianao niny avy aty arivon'ny mamy ihany atreo misaotra betsaka ny nini any arivon'ny mamo de any moa zany efa misy fiangonana ny arivon'ny mamo any de ho antsika manana fianakaviana ny arivon'ny mamo de fa afaka miantso fa omeko eto larina telefona rehefa irava iny sika zany de manome larina telefona eto izay azahoana an'izy ireo any arivon'ny mamo any zany ka ho antsika zay manana fianakaviana any arivon'ny mamo dia efa afaka miantso ny avansika fa misy fiangonana any arivon'ny mamo misaotra betsaka amin'ny taratasy-pitiavana nomenao mama anjaka amintsika ny Kristy Jesosy fa tsy ny Facebook intsony ndao hibebaka tokoa mino ihany misaotra betsaka ny mino salama mama sy izy mirahalahy de ahoana mama raha ohatra ny puceko alain'ny zanako anaovan'ny Facebook nefa za tsy manao marety avy aty Anjanahary de voafatotra ianao zany satria
misoratra amin'ny anaranao ny puce fa sy amin'ny anarany zanakao de voafatotra zany ianao a de zay zavatra lefa ny zanakao zany de ohatrany hoe ianao nanome fahefanana satria ianao nanolotra n'le puce ho anazy de tsy afaka ianao amin'izany fa tonga de ajanony misy zany ny Facebook de ampahafantarony zanakao ihany koa zany mba afaka daholo zany nareo rehetra Jehovah-Andriamanitra ny anisoanareo misaotra betsaka manambara ny famarinana de ahoana ilay hoe tsy avela anambady intsony le olona mandoko volo nefa misy izy ireny efa samy manambady na lahy na vavy de mampahery anareo hatrany makasitraka ho tain'i Jesosy ane ianareo. Ia, sy alefa manambady izy raha ohatra ka mbola tanora fa raha manambady izy zany de korontanina ny tokantranony amin'ny fijangatsangana de sy avela hitazona vola besaka fa vao misy vola besaka zany tonga ao an-trano dia sy maintsy lanin'ny satana foana. Ny tsy manambady zany sy avela manambady, ny manambady korontanina amin'ny fijangatsangana zany ny tokantranony de sy avela hitazona vola besaka izy fa vao misy vola de efa lanina amin'ny aretina. Jehovah-Andriamanitra ny anisoan'ny mama Mpaminany sy lela mahery Jaona ary Azaria lela mahery. Izao de tena faly raha ny malagasy no betsaka voavonjy noho ny fitorianao ny famarinana. Misaotra tompoko makasitraka. Misaotra besaka. Jehovah ny anisoanareo mama Mpaminany eo de ahoana zany ny sariko any amin'ny Facebook tamin'izaho mbola tsy voavonjy nefa zaho efa voavonjy amin'izao de raha tonga ve ny tompo de ahoana ny amiko tsisy arakaraka amin'ny satana ve volatiana avy aty Tosiany. Sy maintsy rahan'ny satana ka satria fa manana karapanolo-pirenena satanika. Karapanolo-pirenena satana zany lay olona ao amin'ny fanjakan'ny satana. De iny ihany koa zany ahafahan'ny satana manara-maso ny olona foana na aiza na aiza toerana misy azy iny ihany koa ahafahany miampanga satria ao daholo ny ahitana ny fahendrena sy ny fahadalan'ny olona. De sy maintsy ampangany satana ka io misy ane hitadiavasika vahaolana efa ao anatin'ny fikarohana vahaolana misy zany za am'izao hoe eo anatrihan'Andriamanitra satria tsy manana afa-sy Andriamanitra zany ahafahako mitady vahaolana de io zany hitadiavana vahaolana ka raha manome vahaolana Andriamanitra tsy maintsy lazaiko eto raha ohatra zao ka reraka be tsala amin'ny omaly iny na misy feo na tsy misy feo raha ohatra raka hoe tsy misy feo tsony zany de mbola afaka manoratra ny tanako de soratako de ho vakiny Jaona l'Andriamanitra eto na vakiny Azaria fa sy maintsy ahitana vahaolana nareo fa am'izao aloha zany de sy maintsy zay zany zavatra mitranga hoe tsy amelan'ny satana zany mihitsy satria izy mihitsy zany manoratra boky fitadidiana de ao daholo ny sary hoe teto izy de nandefa sary teto izy ny fahamaly tamin'ny anina teto izy ny toro filaza sara teto de zao ndray ny teneniny ao daholo zany ahitana ny fahendrena sy ny fahadalan'ny olona de zay zany mahatonga ny satana nendrikendrika ka ezaka sika hitady vahaolana de ento ambavaka ihany koa mba ho salama sara vitandohalika foana hivavaka ho antsika. Jehovah-Andriamanitra ny aniso ho an'ny mama Mpaminany Jaona la mahery ary Azaria. Mahery ianareo isaorantsika Jesosy fa sitrana mama Mpaminany. Indindro misy ten'Andriamanitra atolotry ny namantsika de ao amin'ny Jaona 7 toko 2. Jaona 7 tonga de andiny moa zany satria toko iray ihany ny Jaona 7 iny raha tsy diso Jehovah-Andriamanitra ny aniso mama Mpaminany sy ranata Jaona. Za mama efa nanao Facebook de niala sady efa mivavaka eny ihany koa mino fa tsy maintsy ho voavonjy ao matoa anisan'ny nahen'ny famarinana torinao sy resy lahatra sitraka andorany fotsy ihany. Ia, mino ihany koa za sitraka fa ho voavonjy ianao. Amen. Ya, efa maromaro ihany koa voray eo amin'ny rahalantsika Azaria lela mahery metsika azy indray ny famakinany toyany. Voaloha telo de faly miaraba ny ray aman-dreny Mpaminany de miaraba ny mpiara-miasa rehetra tanonjam-peo de faly miaraba antsika rehetra anatin'ny tokantrano ihany. Ito amin'ny famakinany avatra sika avatra voalohany salama raha manao akanjo fripe zany de tsy afaka mivavaka any fa zay tsy mahavidy confection. Zaho sy miteny hoe tsy afaka mivavaka tsy rehefa manao fripe zaho sy miteny an'izany fa tongavy ianao mivavaka ianao koa raha tsy mivavaka sy tahin'Andriamanitra tongavy ianao mivavaka fa tsy fantatro hoe ainy olona ve mandray an'le resaka sa tsy hainy. Zaho sy miteny hoe rehefa manao fripe de tsy afaka mivavaka tsy fa manoro ny marina amin'ny olona fotsiny zaho hoe manomboka amin'ny tsy taona 24 sy 24 tsy
dia hozon'ny satana hitondra fahantrana ho an'ny olona ny akanjo fripery akanjo fripy zany fa za sy miteny sy mahazo mivavaka tsy zay manao fripy fitiavako ny malagasy ve dia zay tenen'izany fa diso ny fandraisany anazy afaka mivavaka tsy anao dia tao délivrance mba hitahin'andriamanitra anao dia afaka mividy akanjo tsara be amin'izay ianao avatra manaraka Jehovah nisoa za mama efa nandoko volo tamin'ny tsy fahalalako averina lokona mainty vesa ajanona amin'izao volam-bato be saro misaron-doha aloha mandra-pahafaka n'le loko aza miala saron-doha mihitsy mba sy ho hitan'ny satana intsony hoe miloko ny volonao zany hoe fanamarianao miova zany a dia satria raha lokonao mainty io na lokonao fotsy a loko ihany zany dia vao mainka ianao manamafy fa mila sasana matetika tsy haiko manko hoe inona ny fanalana le volo lokona fa efa io aloha zany dia sasao matetika foana mba ho afaka le loko dia tombavaka dia saro misaron-doha amin'izay rehetra andehananao avatra manaraka Jehovah nisoa mama sy ny mpiara-miasa rehetra mahereza mama fa lehibe ny valim-pitia mama any an-danitra mirary fahasalamana ho amin'ny mama izahay efa mianaka leonara ihany aty anososoa misaotra besaka ny leonara izy efa mianaka dia misaotra be dia be fiadanana ary fanaovana volo ve fahotana lanto manontany dia mangataka vavaka mba hovonjeny za sy ny ankohonako ia tsy mety ny fanaovana volo fa rehefa mafy zany ny volonao na oliolo na malemy na manahoana dia fa io aloha zany nomen'andriamanitra dia aleo hijanona amin'io fa ny fanaovana volo zany a dia tsy mety satria mbola velona le olona dia efa dorana sady ny volony a dia efa tsy mety igny fa hitany dia volo irika fa aleo zany zanak'andriamanitra andeha amin'ny zavatra natoraly izay nanaovan'andriamanitra azy mihitsy dia sofina rano izy mba hovonjeny izy ny ankonany avatra manaraka tahin-tompo ianao tena mahalina be ilay izy raha azo atao ry mpaminany nataovy Jezy ny paikadin'ny satana mba elaina mba mivoatra lavitra tsy misy jiro miangavy re tsy maninona fa noho ny amfangatanao dia atao boky zany atao boky dia manomboka raha pisy dia efa hiasa mafy zany a hitady olona anao boky an'ilay izy zany salama mpaminany dia ahoana le mividy puce telema sy RTL reny fa alain'ny sopina ny momba ny karapanondry tsoroko fa matahotra ao ka izay ane ny zavatra rehetra misy sy mainsy iainana amin'izao fotoan'izao zay zavatra sy mainsy iainana aloha zany dia miaina amin'izay fa vavaka atao mafy fa ny Facebook fotsiny aloha ajanona avatra manaraka Jehovah Andriamanitra ny anisy soanao mama ny sariko izao nalefa ny zoko tany anaty Facebook inona no ataoko Antonio avy ety lafy raha ohatra ka sy nanao Facebook ianao a dia izy nadefa ny sarinao marina fa hoe efa eo ampelatana satana ny sarinao dia ranomaso ianao fa tsy afaka iampangany satananao iny fa na iampangany azy izy a dia tsy manan-kery ihany izy satria olona no nandefa sy tamin'ny kontonao le izy fa raha ohatra kosa ka hoe ianao no nandefa dia zay no manahirana ary tena manahirana be manahirana mihitsy afatra manaraka ny satana dia mahalala ny fahamarinana talohan'olombelona ny fahalalan'ny fahamarinana ve sa ny finoana sa ny fahamasinana no adivana fanjakana lanitra makasitraka tompoko ho feny fitahinana endreny mpaminany sy ny mpiany rehetra ny finoan'andriamanitra samy manana finoana daholo ny olona voalohany aloha zany sy mainsy mino fa raha sy amin'ny alan'ny finoana dia tsy azo misy ninina azo atao ny finoana nefa dia sy mainsy avy amin'ny toroteny ihany koa zany hoe mila mino zany ny olona nefa tsy ampy fotsiny ny finoana fa mila mitandrina ny didin'andriamanitra dia mila mitandrina ny lalànany zany hoe miala amin'ny fanaon'izao tontolo zao a fa miditra amin'ny fanaon'andriamanitra ny tena olom-bovony zany dia miala amin'ny fanaony izy a sy ny fivavahany miala amin'ny fanaony ray aman-dreniny sy ny fivavahany ray aman-dreniny miala amin'ny fanaony razany sy ny fivavahany razany fa manorina fiainana vaovao dia manao ny fiainana manao ny fanaon'andriamanitra sy ny fomba fivavaka amin'andriamanitra zay zany miala amin'ny fiainana zany tsy manao ny fiainana zao tontolo zao fa manao manavao fanorantena manao ny fanaon'andriamanitra zay zany ny olona tena voavonjy avatra manaraka mama inona no ataoko fandrovadiko mandoko volo sy tiramanitra
tsy mety tenenina te saraka aminy za satria tsisy fiainam-pahamarinana aminazy nefa mpitondra fiangonana taloha torohevitra za mama miarantsoa ihany. Za aloha zany de sy mankasitraka ny fisarahanao amin'ny vadinao a. Za aloha zany de sy mankasitraka an'izany fa anao vadiny foana fa ianao fotsiny mivavaha amin'ny fiangonana fahamarinana mitondra ambavaka anazy. Mitondra ambavaka anazy foana zany ianao fa sy maintsy ny fiasan'ny vavaka ny marina ny mahery-indrindra. Rehefa tafakatra eo anatren'Andriamanitra ny vavakao ny amin'ny vadinao de tsy maintsy hiovy izy. Fa raha ohatra kosa hoe manaka ny sakana anao indray izy amin'ny fivavahana marina, hafa indray izay. Avatra manaraka Jehovah nisy soanao mpaminany sy mpiara-miasa rehetra. Misaotra ny Jesosy tamin'ny fahasalamanao mahereza mpaminany engane ho lasa lavitra ne ianao amin'ny fampiasan'Andriamanitra. Perlina Rivomamo mangataka vavako mba ho salama. Ia, misaotra besaka ny Perlina any Rivomamo zany de efa misy ny fiangonansika ka ho an'izay manana fianakaviana any Rivomamo a. Androany ianao zany de efa afaka mianso ny fianakavianao amin'ny numéro izay tonono keto zany a diany 033 25 410 07 033 25 410 07 averiko 033 25 410 07. Io zany no numéro larana izay afahanao mifandray amin'ny mpanompon'Andriamanitra any Rivomamo dia tsy iza zany fa evangelista Diana. Evangelista Diana zany sy Diana fa Diana. Io zany no mitondra fiangonana dia afaka mianso an'io larana telefona Diana zany isika izy mitondra fiangonana any Rivomamo zany. Avatra manaraka salama mpaminany misy fitondrana mambavaka ve amin'ny 10 ora de inona avy no soratanao? Misy fitondrasana mambavaka androany amin'ny 10 de zay etaetam-ponao ny soratanao, zay olana misy amin'ny fiaranao zany soratanao. Avatra manaraka Jehovah nisy soanao anareo inona no atao raha ohatra ka nanao Facebook taloha ka te hiala de misaotranao mpaminany ny afandarana ka ho tahin'ny tompony ianao amin'ny fitoriana fahamarinana. Misaotra besaka ny raha te hiala Facebook tonga de efa fao daholo aloha zany mombamomba rehetra nefa de mampafantatra ihany zany ao amin'ny Facebook zany hoe mampafantatra ny antony alanao hoe zao ny antony alako amin'izay zany mba hitan'ny satana iny de tsy kitsihany anao tsony zany hoe vaolana mahomby zany hoe noho ny fahafantarako hitanao zany anaovana an'izay satria zay zavatra alefany ao de sy maintsy raiketan'ny satana soratra de sy maintsy tenenina zany hoe ny antony alako de fahafantarako fa ny fanjakan'ny satana fanjakana babiloniana tsy Facebook itsy ka sy te ho zanaky satana za sy te ho irarahan'ny satana sy te hanana fandrarana aminy manomboka androany de tapa-kevitra fa hisaraka amin'ny Facebook tanteraka de miala amin'izay zany izy de iny enregistren'ny satana zany mba ho vavolombely eo anatren'Andriamanitra fa no vokatra ny fibebahana ny alalao tamin'ny Facebook zany. Mbola mitoy ihany ny afatra fiadanana ho no atompoko ny lalàna amin'ny boky Mosesy rehetra ve ilay didy tsy lalàna tena tandremana? Ia, ny lalàna tsy didy fa mbola ho ampianaro keto. Mbola ho ampianaro keto fa zao aloha zany de mitandrema ny didy folon'Andriamanitra sy ny lalàna ianao zany any an-trano any dia efa miezaka sady mamaky ny ao amin'ny lalàna Mosesy rehetra izay afahanao mitandrina de any an-trano azy ianao. Mba sy asarotra ny fampianarana intsony zany amin'izany fotoana zany de tsara isika tonga de efa mamaky manomboka any amin'ny Genesis zany de afaka vakina daholo ka hatrany amin'ny Deutéronomie izy rehetra misy zany. Afatra manaraka mankasitraka mama de mirary soa ny mpiara-miasa rehetra eritiana sao masoandro rovina le andro ifaditsika hanina. Mbola sy fantatra io fa amin'ny fotoana zay fantarana azy de ho lazaiko eto ihany. Avatra manaraka miarabanao mpaminany mba an-tany kely azafady hoe mety ho tapitra eto amin'ny 2020 ny tantarany tany misaotra indrindra mpaminany. Sy fantatra aloha tsy azo ferana tsy azo ferana zany fa izy fosiny zany amin'izao satana efa fantatsika teto daholo ny programany efa raha misy raha fiainana zany efa fiainana tsy manjary ka tsy azo ferana hoe ho tapitra amin'ny taona 2020 fa ny finoana sy ny fanantenana de ny fitiavana mety ho tapitra
satria ny asany devoly zany am'izao fa tena ianao za mandeha ny andalana zany tonga de misy olona ampiasana devoly vandravandra ho an'le olona any ampiasana misy manenjika mbola be deaibe moa zany zavatra joroko avolombelona raha piso de ho hitantsika eo fa efa fiainana sy manjary zany aorinan'izao avatra manaraka ihany misaotra fa mino aho fa maro tokoa ny malagasy ho voavonjy mba azo aparitaka amin'nozam-peo hafa ve ny fandaharana Andriamanitra ne ombanao azo atao raha ohatra ka hoe misy mampandroso avatra manaraka fiadanana fahotana ve ny manao Facebook na dia mitory filazantsara ve tsy maharaka fanazavana teo misaotra tompoko de tahiny tompo ya raha piso nitondro amin'ny 12 de miverina ny fandarana androany de fahotana ny fanaovana Facebook na mitory filazara satria ianao manao Facebook nefa jereo sara fa any amin'ny fanjakany satana no mitory filazara de ohatrany hoe fanambaniny tena zany ao anatrehany satana hoe mitory filazara ny Facebook zany avatra manaraka salama zama matena voniny za hiala amin'ny FB fa efa hitako vokadratsy misaotra mama nampafantatra anay de mba tsofi rano tokatranoko Edmond avy aty Anjanahary any tahiny tompo nareo ia misaotra besaka ny Edmond amin'ny fanapahan-kevitra ao ibebaka de sofiko rano tokatranonao zany amirapiratra mitokatranonao aneny mazava ho tanteran'Andriamanitra ane izay kasainao rehetra amen Jehovah niso ny mpaminany sy lehilahy mahery John mama marina ilay lesona ny amin'ny Facebook za aleo mamaky baiboly toy izay lany andro amin'ny FB dia aleo makatoe ny rina sabotsy misaotra besaka ny rina marina zany aleo lany fotoana mamaky baiboly ato izay manao an'ireny Facebook reny fa minsy manantena fa ho voavonjy ny malagasy avatra manaraka Jehovah Andriamanitra ny soa ny mama sy ny mpiara-miasa aminy efa sitrana kosa ny feo mamy ie ny Facebook ihany ve no any satana sa ny internet koa ia mbola ny fanazavana any amin'ny Facebook aloha za fa manaraka de hijerasika lalandalina indrainy amin'izany mitovitovy amin'izay ny avatra ity hoe miaraba tompoko ahoana mahakasika ny adresy email mitovy amin'ny FB ve ary mikaroka zavatra amin'ny internet ohatra hoe Google mety ve tsy mety daholo reny ka tsy mety daholo reny raha ohatra ka hoe zay fa mbola ao ampianarana eto zany avatra manaraka sady farany eto aminato raha lameritsonina salama tompoko makasitraka be amin'ilay fandarana fa ahafantarana zavadalina dia raha tsy manao FB fa nanandranandrana nanokatra compte fotsiny tamin'ny puce misoratra amiko dia tsy ny identitéako no nataoko tany fa noforoniko dia manao ahoana ny mahakasika an'izany misaotra ny amin'ny valim-panontaniana ia misaotra anao ihany koa ny amin'ny fanontaniana de hitanao tratra foana ianao ny amin'ny numéro téléphone anao satria tamin'ny ianao nividy puce nampiasa karapanondro zay ane ny hevi-pesiny satana ianao zany na de hoe amintsika olombelona zany hoe na de ataonao diso zany ny mombamombanao rehetra ny amin'ny Facebook zany de satana zany matoy izy nanao an'io zany efa nomaniny amanarivony taona fa fantany misy zanak'olombelona satria efa besaka manam-pahaizana de tsy maintsy ametsifetsy an'ny satana zany andaingalainga kely ny amin'ny adresy diso alefany kanefa i satana indray zany de izy indray fetsy noho ny olona de jereo sara fa tsy maintsy tratrany foana ianao amin'ilay numéro téléphone izay nividinao tamin'ny alan'ny karapanondro de any zany ny alalanombanao de tratra foana ianao na manahoana na manahoana ya mbola be deaibe no eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao tany tompo daholo azafady tompoko raha misy soratra aminao ve zany le puce kanefa olona hafa no mampiasa azy de ahoana no momba an'izany azafady tompoko de izay rehetra ataon'iny olona iny ihany de ianao no raha ohatra ka manao Facebook le olona de izy tratra izy tompony puce ihany no misoratra any de zay ataon'le olona iny ihany zany de tsy afaka mihitsy izy na de sy nataony aza mamo matoko za fa ianao mihitsy no ren'ny malagasy rehetra fa tena be fitiavana tokoa ianao ary
ny tena mety dia ny malagasy rehetra no voavonjy. Amena. Zay misy ane mahatonga anao hoe manao raha mbola afaka amin'ny teny zany dia tsy maintsy miditra eto mivatana foana fa amin'ny fotoana moa zany efa tena hoe tsy misy feo mbola afaka manoratra ny tanako dia tsy maintsy soratako dia vakina eto foana. Salama tompoko, tafiditra ao anatin'ny planina satanakoho ve ny makasika ny fahitalavitra ary azo jerena ve ny vaovao azafady njaka avy ety ankasina ho tain'i Jesosy hatrany ane ianareo. Manimba ara-panahy zany fijerevana fahitalavitra satria voatsela zao nisy vehivavy nijirana fana ratsy avy tamin'ny alalan'ny fahitalavitra ka sarotra be zany fijerevana vaovao satria mivoaka eo daholo ny zavatra ratsy. Ianao moa zany tsy dia mahita zavatra tsara zany amina vaovao ka hoe ahita foazam-panahy lehibe na hoe ahita toroteny na anona fa zavatra ratsy foana dia aleo aloha tsy mampiasa raha za manokana aloha zany dia tsy mampiasa fahitalavitra mihitsy satria ny zavatra anankiray ampijiry ny fahitalavitra amin'ny fanahin'ny olona zany tena mandratra fanahy dia sarotra be indray ny anasitranina fanahy zany rehefa avy eo ka aleo zany sy mijery raha ohatra ka teo vaovonjy ianao. Azafady tompoko, efa naheno teto amin'ny radio za hoe misy boky nosoratanao Mama Mpaminany dia inonavy izy io dia aiza ny toerana mety ahitana azy misaotra tompoko. Efa nanoratra boky mihitsy fa lany le izy dia mbola anao vaovao indray manomboka rahampitso. Anao boky vaovao indray zany manomboka rahampitso zany. Nisy zany boky noforoniko ho ana mpanompon'Andriamanitra. Mpanompon'Andriamanitra zany hoe fampianarana ny makasika ny hoe ny loha hevitra n'izany dia hoe ny ondriko mahalala ny feoko. Nataoko ana mpanompon'Andriamanitra pasteur le izy mba ho fampianarana azy mba sy hadiso lalana ny mpino anatin'ny fiangonana dia efa lany le izy besaka ny pasteur nividy. Dia nanomboka nazahoany an'ilay boky tamin'izany fotoana zany dia manomboka niova ny fiangonana izay nentiny. Nanomboka ny roborobo zany ny fiangonana ary ao anatin'ny ray andro malany boky 5 anatin'ny ray andro dia tena hoe ny roborobo dia nanao indray za boky lanitra sy ny elo zay ny lohateny hoe aza manota fa misy ny elo dia hoe ny kankana tsy ho faty ary ny afo tsy ho vonoina dia 4 décembre 2010 tamin'izany navoakako dia efa lany ray koa izy io dia zao ndray zany za vao amerina anao boky an'le planina ny satana rehetra zany sady anaparitaka an'izay zavatra izay ka amin'ny fotoana dia miteny eto ihany fa itsy tetikadiny satana tsy aloha zany ka hatramin'ny fampianarana androany makasika an'ity Facebook tsy dia efa vita CD izy io dia mivoaka amin'ny lahady dia efa azo alefa any amin'ny fianakaviantsika ho an'izay sisy jiro indray moa zany dia efa vonona mahany olana rehetra amin'izany misy azy. Sitraka teo ihany Mama Mpaminany mba mangatapavaka aminao za mba ahita asa ahafahana manompo an'Andriamanitra ny sabata. Be ihany ny asa fa efa tena tery loatra ny fanahiko amin'ny fitandremana ny sabata. Misaotra indrindra Mama Mpaminany. Ia, asofoko rano anao mba ho tanteraka aminao ny izay rehetra iriny fonao dia izay rehetra sainao dia ho tanteran'i Jehovah Andriamanitra n'Israely aminao. Mbola miverinay ilay fanontena makasika amin'ny friperia. Salama tompoko, misaotra Mama Mpaminany fa tsara be ny fampianarana. Ny friperia novidiana manomboka taona 2020 ve tsy azo anaovana sy vidiana ary raha novidiana talohan'ny taona 2020 ohatra novidiana tamin'ny 2018 misaotra tompoko dia raha novidiana tamin'ny 2002 tamin'tsy 2020 zany zany hoe tamin'tsy taona 2020 zany no naovan'ny satanana io fa talohan'izay tsy fantatro. Ya manomboka amin'ity zany efa tsy mahazo mividy tsony. Fiadanany tompo Mama Mpaminany, marina ve fa efa miara-miasa amin'ny extraterrestre ny olona amin'izao amin'ny olona raha samy resaka FB. Avy ireny hoe fa tsy azoko famakino ananjy teo. Marina ve ozy izy fa efa miara-miasa amin'ny extraterrestre ny olona raha samy resaka FB. Izay mihitsy moa zany ilay afatra tsy azoko ena ilay tena tongavana. Fa any ampita aloha zany amin'izao dia efa miara-miasa amin'ny extraterrestre ny olona. Indrindra fa eo amin'ny famoronana fitaovam-piadiana, ny fiara tsara tarehy
ny reny fiaramanidindreny a de fa izy daholo na ireny zavatra ampiasaina na ny telefôna be deabe zany zavatra amboariny extraterrestre fa mbola ampahafantarina ny olona io zany mba tonga ny olona zany hoe tsy ho diso lalana mihitsy zany a fa hiditra ny lanitra majiodio tanteraka. Amen zany. Za tompoko mbola mpanota be, inona ny tokony ataoko fa te anatona an'Andriamanitra aho nefa tsy mety mihitsy, marary lava ny vadiko sady tsy mahatsangany-javatra mihitsy izahay. Tory eo hevitra tompoko fa tena voageja ny ankohonako. Raha piso a de tonga avy ianao atao délivrance aloha, sy maintsy atao délivrance aloha zany ianao a ampiny ianao amin'ny alalan'ny délivrance mba ho afaka amin'izay zavatra satria ny olona rehetra zay natao délivrance na ozina zany jauna de efa nasapa famahana tao anaty geza daholo amin'izao fotoana izao, misokatra daholo ny fiainany izay a no gezainy ozina ka ianao zany de antsona manokana zany mba ho tonga ianao raha piso a ny ahitanao ny toerana dia ataovy zay tongavanao amin'ny reny bus postre 67 a eo amin'ny reny bus postre 67 na eo amin'ny reny bus Andavamamba. Eo ianao zany rehefa tonga ianao de mianso ny olona arana zay nandefasanao message io dia misy olona makanao any mitondranao aty, tonga aty ianao de resahanao mpanompon'Andriamanitra zay mandray ianao eo a ny olona zay misy amin'ny fiainanao a de anjarany manampy ianao a amin'ny arakevitra sy ny manao délivrance ianao mba ahafahanao anatin'izay. Tonga moa zany ny sabata de tonga ihany koa ianao anatin'izay. Mampaminany io za ihany ilay niteny taminao hoe inona no tena tianao. Hitondrako stylo amin'ny paquet misy ianao a de hitondrako cahier amin'ny paquet. Ie misaotra besaka. Aleo cahier sy stylo satria za tsy manorasoratra. De isaky mampiasa an'ina zany de masiaro anao foana de zay mihitsy de misaotra besaka. Tonga de amin'ny paquet mihitsy izy teo a. Ay, de misaotra besaka anao. Afatra manaraka Jehovandriamanitra ne anisoany mamampaminany Jona Lamahery ary Rahalahy Azaria. Misaotra betsaka mama fa tena nahalalana zavatra maro. Betsaka mamampaminany ny compte réseaux sociaux tahaka ny Facebook, anatin'izany ihany koa ny YouTube, Instagram, Hangout, Google+, LinkedIn sy ny maro tsy voatanisa. Atao ahoana zany ry mamampaminany no atao mba hiala amin'izy rehetra ireny fa amin'izao fotoana izao efa anatin'ireny no fitadiavana asa sy fampielezana vaovao. Mety ihany zany ny ataon'ny vondron'olona amisy mamampaminany. Tongio amin'ny tompo mamampaminany mba ho masina sy hisaraka amin'izao tontolo izao ny tenako sy ny ankohonako ary ny fianakaviako rehetra sy ny malagasy rehetra ihany koa. Saotra tompoko tahin Jesosy mamampaminany. Ia misaotra besaka anao ihany koa de vonona tena hidongy eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy a mba amin'Andriamanitra nareo a ankonana ny fianakaviana de ny malagasy ray manontolo mihitsy indrindrandrindra. Salama tompoko, mbola misy fanantenana ve zany ny amin'ny mpikambana ao amin'ny Facebook ferdinao ihany? Mbola misy fanantenana fa efa ao anatin'ny fitadiavana vahaolana misy amin'izao hoe inona ny atao zany hajivana amin'ny satana satria raha misy pasteur anankiray zany na kristiana anankiray na mpendraikitra anankiray zany maty de avy zany satana hitondra ny boky fitadidiana iny zay misy ny mombamomban'ilay olona sy ny resaka rehetra zay nataony tany sy ny sariny eo anatrehan'Andriamanitra zany mba hanamelohana an'ilay olona nefa fantatritsika sara fa Andriamanitra sy azo vazivaziana fa zay efa afin'ny olona no tsy maintsy jinjainy de tsy maintsy hitady vahaolana zany hoe inona ny anavotana an'ilay olona de mbola miandry efa napetraka eo ampelantanin'Andriamanitra ny fangatahana. Satria ilay anjely ny teny fifadikanana mety amin'izany de efa napetraka eo anatrehan'Andriamanitra hoe fifadikanana amin'ny andro oviana no afaka henonao anay hitanao ohatra hoe mangataka fionana de oviana zay no ny fahadianana ankasitrahanao henonao de amin'iny fotoana iny zany sika miara mifahadianana daholo de zay zany no vahaolana farany ho ansika zany fa zao aloha zany de tonga de fahafaho daholo momba anao rehetra any amin'ny Facebook zany. Tahin Jesosy tompoko, afaka mba manokatra fahita lavitra ve nareo mba
afaka mba manokatra fahitalavitra manokana ve ianareo zay nga mandeha tena-tongavana ary saina avy aty Tosy ihany. Afaka manokatra fahitalavitra sika raha misy manampy fikarakarana ao anatin'izay. Any an-tanana ny olona misy zany izay manana fahafana afaka manampy ao anatin'izay ara-taratasy dia afaka manokatra fahitalavitra. Fa ny any Moramanga aloha zany ny fahitalavitra sika fifohazam-pana TV dia efa isokatra sahady amin'ity volana janoary ity. Fa ny Antananarivo zany mbola mila fanampiana amintsika siraray avy zany. Jehovandriamanitra ny soanao Mpaminany, efa miezaka miteny amin'ny namako sy ny olopatako, ny sasany miaino ny sasany maivava ery, fa tsy kivy za miezaka miteny misy olona roa avy any Diego ho avy fa nasaiko ny fandaharana tamin'ny radio fara ihany. Misaotra besaka anao manaparitaka fa hitanao misy olona zany mbola voagezan'ny satana misy izy dia mahay vavy izy fa tsy maninona zany fa mifanimpona zany tsy maintsy misy anjaro foana fa mahereza. Mbola maromaro ihany izy reto fiadanana ho anao Mpaminany mba mangatabavaka mba hitombo ara-panahy amin'ity taona vaovao ity. Ia engane mba ho tareny fanahy masina amin'ny fahamariny ianao dia isy rivotra ny fifohazam-panahy misy hitsokany aminareo any mahatonga ny olona besaka ho vovonsy. Bonsoir Mpaminany, tena mangataka vavaka aminao re za fa tena ao anaty adi-tsaina marobe izahay tsy misoratra nefa izahay roa tsy misoratra nefa izy koa mbola zandriko 7 taona dia izy koa sady misotro mifoka dia kivy be mihitsy za tsy te hiara mitoetra amin'ny tsony aho fa mety animba ny fiainam-panahiko nefa ny zanakay terena atao patemy ampio za mama fa tena mangetahita mafy mihitsy tainy Jesosy mama malala mbola maro ny olona fa mino fa mbola maro ny olana fa mino fa mamela ny eloko izy na dia tsy mendrika aza aho. Amen. Zao zany teny omeko anao hoe anio dia tonga ao aminao ny famonjena fa ianao koa taranak'i Abrahama. Ia tahaka ny iza moa no lehilahy ny tenina ny tompo an'izany? Zakaiosy. Fantasika sara izy fa mpamoretra sady paka olona zavatra fanambakana, paka zavatrona fanambakana sady paka zavatrona keriny. Nefa rehefa nibebaka izy ka nanonitra an'izany avy efatra iny dia ravoravo ny tompo dia hoy izy hoe anio dia tonga amin'ity tokantrano tsy ny famonjena fa izy ihany koa dia taranak'i Abrahama dia ho tonga aminao ihany koa izany famonjena zany. Jehovah ne nisoanareo telo da ny zanako telo marahalahy mama manao Facebook dia mangataka aho ampiombavaka ho azy ireo mba ho afaka izy ireo misaotra indrindra iraina ihany. Entina mbavaka ny zanakao mba ho afaka. Fiadanan'ny tompo miangavy atao mbavaka ho tafaverina ny fitiavana voalohany mba hanana faharitam-bavaka mba hanana fitiavam-bavaka mba hisokatra ny lalam-bola fa tena tsisy vola mba ho voaro amin'ny velam-pandriky ny asan'ny devoly aho misaotra tompoko. Entina mbavaka ianao dia sofina rano mba omen'Andriamanitra fahiratasana sy fahazavasaina, omen'Andriamanitra herim-bavaka ihany koa anao anatin'izay dia ho tonga aminao ane ny famonjena. Hatreo angamba no azoko novakiana tato mety mbola misy ihany ao amin'ny namantsika Azariao. Avatra vitsivitsy angamba sisany reto fiadanana mama mamo za tena tia be anao tiako zay misy anao dia misy aho mama ve tia za mpanota manko tsofa rano mba voavonjy. Ia tiako be misy ianao dia zay misy anahy koa dia tiako ianao zany dia hitako foana amin'izay toerana misy anahy dia mihaino fandarina tsara dia mibebaka ihany koa ianao anatin'izay dia za koa tsy be anao na mbola tsy fantatra azy ianao sady tsy hitako dia efa tiako be mihitsy dia sofiko rano ianao zany zao no voalaza ny soratra masina manao hoe voavela ny elony be satria be fitiavany izy dia ho tanteraka aminao an'izany. Amen.
Jehovahandriamanitra anie anisy soanareo mama tena misaotra betsaka fa tena miady mafy ho antsika malagasy mihitsy ianao mama misaotra Max misaotra besaka ny Max dia ampio ambavaka iny koa za Max dia za hivavaka ho anao a mba ho vonjeny ianao sy ny ankonanao amen amen miaraba anareo tompoko fanontaniana hoana ny mpiny ve na ny fiangonana afaka mijery televizion na mampiasa izany avy ety talata ny volon'ondry tsy tokony mampiasa an'izany mihitsy aloha zany ny mpino fotoana makiny baiboly raha ve sy hitany dia izerevana fahitalavitra no atao fa tsara n'izany a milofo mafy zao efa fotoana faran'izao zany fotoana tokony lofosana amin'ny fanompon'Andriamanitra zao raha vao masangana fahitalavitra etanarivo dia ho hitansika rehetra fa ataonsika miditra mivantana any amin'ny fahitalavitra misy izao fahandaran'izao dia ho afa-po daholo sika rehetrarehetra na aiza na aiza mbola mitombo le hafany hoe miaraba anareo fanontaniana mety hoe tsy naraka fandarana hatramin'izay ngamba izy mantany an'ity fanontaniana ity miaraba anareo fanontaniana ny hoe ny lettre hoe Noël na ny fankalazana Noël izay ataon'ny fiangonanay ve tena fitaka avy amin'ny devoly sa ara-baiboly avy aty talata ny volon'ondry tsy misy andiny soratra masina na dia anankiray aza anaty baiboly manambara ny daty nahaterahany tompo na andiny soratra masina anankiray manambara mahakasika Noël fa Noël zany dia mijika hoe tsy misy Andriamanitra ary fitaka ny devoly ny fankalazana Noël rehefa fiangonana mankalazana zany dia mialahy ianao dia fananao zany novonjena mitadiava fiangonana mitoro fahamarinana aminao dia any mivavaka amaranako azy ity afatra ity Jehova anisy soan'ny mama sy Jaona lehilahy mahery ary Azaria ary manao ahoana mama momba ny adresse internet rehefa mitady asa amin'izao fotoana dia adresse internet no omeny société na entreprise andefasana CV sy demande dia avy amin'ny satana koa ve ny fananana adresse internet mankasitraka tompoko io zavatra rehetra io zany dia zao daholo voatratra ny tetikadiny satana fa satana daholo zany no manao an'ireny zavatra eny anarahany maso antsika kaiky misy amin'ny zavatra rehetra tena hoe voara-maso misy zany sika satria satana ihany koa zany dia niteny hoe raha misy zany ohatra hoe mila mitady asa amin'ireny karazan'ireny dia reny zany no anarahany an'ilay olona indrindra fa any Facebook zany dia hitany ihany zany iza daholo ny namany any ihany koa zany hitadiavany polisy ny olona rehefa misy zany ohatra hoe olona tinaovan'ny polisy fikarohana dia any ihany koa zany ny ataony ahitany anazy aingana sy mainsy hitany dia sy mainsy arahany maso iny koa ny namany hoe iza daholo mpiaraka amin'iny olona iny izy iny nipetraka dia zany hoe sisy zavatra ahafahana tena hoe ahafahana miala misy zany amin'izao fa ny tena tanjona zany dia hoe fialana amin'izay zavatra ny satana zay zany ka aleo zany tena hoe miezaka misy tsy enina ny satana fahefana zany hatramin'ny zavatra kely indrindra fa Andriamanitra zany sy hijery maso ansika fotsiny fa na satana za mahay mampitady asa olona amin'ny alalan'ny zavatra ohatr' zany indrindra ve fa Andriamanitra moa sy anokatra lalina ho an'ny zanany va izy zanany izay mahatoky azy minoy ianao fa anampy Andriamanitra fa izay tahinao Jehova ho dia tahina mandrakizay fitahiany Jehova zany mampanan-karena tsy azony fisasaranao ampina dia omeny ho an'ny mpanompony izay mahatoky azy zany satria ny zanany sy ny asan'ny tanany dia adidiny ihany ataoko fifa be dia be izay afatra voavaky izay mety misy voavaky ihany angamba ny sasany izay tsy nifanaraka tamin'ny fandaharana satria iazana zany mba fantaina fanaraka amin'ilay fandaharana ihany no apetratsika dia izay ihany koa no valiana eto mba tsy hivoana ny resaka atsika eto angamba afatra fariny ity vakiko ity izahay dia liana be amin'ny fampianarana ka mialatsiny tompoko raha manontanytany foana fa aleo ny manontanytany foana toy izay manaonao foana misaotra tompoko dia tahian Jesosy mama Mpaminany dia inona ny fanontanianany ny fanontaniana be dia be rehetrarehetra teo ve tsy maninona fa tsara ny manontany mba halalana zavatra zay ihany koa moa zany dia mazoto manome valiny mahafapo antsika sady valiny marina tena hoe valiny marina sady mahitsy tsy miolakolaka omenantsika mba hahafahantsika mihitsy zany hoe ao anatin'izay dia azo vahaolana avy hatrany zany sady aloha tokoa manontany ihany alohan'ny anaovana zavatra
mba tsy tonga ny hoe tafalatsaka amina zavatra tsy mety. Ya zay no azotsika ny vakina teto ary efa tonga ihany koa amin'ny ora fifarana ny fandarana isika dia mangataka ny Mama-Mpaminany marina an'izany fandarantsika izany ary. Ya alohany vavantsika ngambany iarahantsika mivavaka dia tiako ihany zany manonona ny numéro téléphone an zareo any Rivony Mamo. Sika moa zany raha ohatra ka manana fianakaviana any dia lazao izy ambarao izy makasika n'izao fandarana izao dia raha manana fianakaviana Rivony Mamo dia raha isoary tsy numéro tsy zany afahanao mianso mivantana ny avanao any Rivony Mamo mba andresana lahatra azy ivavaka ny 033 25 410 07 033 25 410 07 io zany dia evangelista Diana zany no afaka antsona ao anatin'izay. Averiko ny numéro ny evangelista Diana teo 033 25 410 07. Raha ohatra kosa ianao ka manana, raha ohatra ihany kosa ianao zany ka hoe manana fianakaviana any Vatomandry. Vatomandry dia afaka mianso ny alarana 033 07 057 83 033 07 057 83 na 034 98 359 29 034 98 359 29. Io ndray zany raha ohatra ianao ka manana fianakaviana any Vatomandry. Ho ansika ndray zany izay any Tamatavy manana fianakaviana any Tamatavy ianao zany dia afaka mianso ny laharana ny apôstôly Matthieu 033 78 710 58 033 78 710 58. Averiko ny numéro de téléphone ny apôstôly Matthieu izay mitondra fiangonana any Tamatavy dia 033 78 710 58. Io ndray zany ny any Tamatavy zany. Ny any Vatomandry teo adiniko Sœur Patricia na apôstôly John izay mitondra ny fiangonana any Vatomandry zany. Raha ohatra sika faripatry ny sabosina mena indray zany dia afaka mianso ny laharana 034 92 601 87 034 92 601 87. Averiko 034 92 601 601 87. Io ndray zany dia any lelahin'Andriamanitra Mosesy zany. Raha ohatra ianao ka any amin'ny faritra any Anjeva any amin'ny faripatra any Ambohimanga kely dia afaka mianso ny laharana reto ndray zany mitondra ny fiangonana marina moa zany fa efa misangana ny fiangonana Vondrombavaka any amin'ny fiangonana ny faritra Ambohimanga kely zany. Ka ireto zany ny laharana afaka antsonao anatin'izay dia ny 034 39 368 67 034 39 368 67 na 033 11 907 79 033 11 907 79. Afaka mianso an'io laharana io ianao zany. Marina moa zany fa laharana ny bebe Amina io sy evangelista fanahy. Reo zany no mitondra ny fiangonana any. Ao ihany koa moa zany evangelista Anta izay miara-miasa amin'izy ireo zany. Izay antsonao na 34 39 368 67 na 033 11 907 79. Reo zany ho anao zay mbola tsy mahita an'ilay toerana any amin'ny faritra Ambohimanga kely efa misokatra ny zanam-piangonansika any ny Vondrombavaka dia afaka mianso an'io laharana io zany ianao izay afahanao mifandray mivantana ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra izay mitondra fiangonana any zany. Misy manantena fa efa isokatra manerana Antananarivo zany ny Vondrombavaka ansika zany John. Minany koa fa ho an'ny olona rehetra zay mangataka
karazana selula zany na vondrombavaka ao an-trano a dia efa afaka manatony ianao amin'ny soratra anarana ny amin'izay zavatra efa manomboka amin'ny herinandro zany vao vita sabata sy ny lahady zany dia efa manomboka ny famangina tokantrano ho an'izay mila délivrance tokantrano na hoe mila ihany koa zany fandraisana manokana mety hoe mila délivrance ny tokantranonao na mila karazana vondrombavaka kely mba indrindra fa ho anao zay hoe ianao rery ihany mivavaka fa ny ao an-trano tsy mivavaka ka ianao raha aman-dreny manapa-kevitra dia afaka atao vondrombavaka ao tokantranonao mba misy afo zany mba misy afombavaka afaka amonjy ny fianakaviantsika sy ny havansika ya zay no niarantsika teto zany kasana be deabe ny mpaminany ny tondra ny fampianarana sy ny fijonao vavolombelona ny amin'ny planina ny satana dia ny mahakasika ny fotoana rapitso zany amin'ny efatroaka satria soma fiomanana sabata amin'ny efatra isika no manomboka satria tsy mandeha ny onjam-peo rehefa soma ariva tahaka io fa mitsahatra daholo ihany koa na ny mpiasa atao amin'ny onjam-peo izany na ny onjam-peontsika dia mitsahatra dia amin'ny efatra zany manomboka fotoanantsika rapitso izay natokana ihany koa amakina sy amaliana ireo afatra izay mbola tsy voavaky androany satria efa anatin'ny famarana fandarana zao tena be dia be mihitsy ny afatra tonga dia rapitso zany izy ireny no vakina fa aza malahelo ianao raha ohatra ka tsy voavaky izy androany rapitso zany raha ohatra zany ka tsy voavaky androany zany ny afatra ny olona dia rapitso zany sika sy misy fampianarana fa tonga dia famalina ny afatra ansika daholo ka aza malahelo ianao zany izay mety sy voavaky teto androany ny anao satria manko anareo zany misy mandefa hoe zay dia malahelo be mihitsy satria sy nivakina ny nay fa tsy misy ho fafanay reny fa rapiso manomboka amin'ny efatrora zany dia hoeninao ny afatra zay nalefanao androany fa tsy maintsy hovakina ary vonona malen'izany afatra ho zany zany rapiso manomboka amin'ny efatra zany dia manasa ny olona rehetra moa zany mba andray ny tomboka sen'Andriamanitra dia fitandremana ny didifolo indrindra fa ny fiankofany ao anatrehan'i Jehova isaky ny sabata zany ya angatahantsika ary ny mpaminany amarina ny fandaharana hitondram-bavaka izany ya ivavaka ary sika sotra besaka anao zay Jesosy Tompo no fitiavanao sy famindraponao tanteraka soamany sara indray ny fampianarana ny fampafantarana n'izy ireo nizay tetikadiny satana zay mangataka manokana aminao famindrampo ho an'ny olona siraray avy izay nandray anjara indrindra fa izay ny eno nataiza misy azy eny fa hatrany lavitra be any dia angatahana famindrampo mba ianao misy any hanokatra ny fanahyn'izy ireny ahalalany ny sara sy ny ratsy ary atonga azy hiala amin'ny ratsy ka anao ny tsara indrindra fa hibebaka hitodika aminao amin'Andriamanitra izay nahary azy koa ankehitriny tompo aoka asapa ny kasika ao anesy raray avy ary tairo amin'ny alalany herinao magaga ny fanahiny hitodika aminao hiazakazaka anatrika an'izany hoe tavan'Andriamanitra zany etiko ambavaka ihany koa izy ireo satria efa ho avy ny sabata ilay tomboka se izay omenao any siraray avy dia engane mba omenao fotoana ny siraray avy ahafahany mamonjy an'izany sabata izany izay efa nanao an'izany Facebook zany dia etiko ambavaka eto natrianao mba azo famelan keliko izy ome hoery izy tompo hialany amin'izany ary ny fotoana rehetra zay efa laniny tamin'ny fanaovana an'izany engane mba honerany eo natrianao amin'ny alalan'ny famakiana baiboly indray dia raha sy lazary voninahitra ny ho anao rery ihany tompo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zanak'Andriamanitra velona anaovan'izany vavaka izany amen amen izay ara fa dia metraka ny veloma ho amin'ny rapitso indray tainy Jesosy